Mitondra ny heviny mikasika ny resaka talin'io fosy ny asanjiola ny ministry ny filaminam-bahoaka nandritra ny tafafoy nataony tamin'ny mpampahalala vaovao teny amin'ny LMA androany. Niteraka resabe tato ato ny hoe dahalo niovafo. Raha ny hevitry ny ministry ny filaminam-bahoaka dia dahalo ny lavolefona no tokony iantsoana azy ireo. Le dahalo miovafo ngamba ahitsika ihany le fitenenana fa ohatrany tsy dia fiteny ngamba fa hoe ny lavolefona. Satria le mivafo zany sarotra be ihany le hoe iovafo fa hitany fa hoe mafy be le paikady napetranay dia hitany fa hoe nitao ho tara tsy maintsy ho resy izy dia aleo ny lavolefona. Dia izay ny fahitany anazy ka ny filavona lefona zany ataoko fa zava-dehibe aloha zany satria efa na le stratégie napetraky nay zany napetraka gendarme indrindra izay koa polisy tsy afenina fa miady amin'io zay ary tsy dia hitan'olona fa tany maintrano zao zay faritry mailaka dia polisy avy aty Antananarivo fipanina lefa tany dia nampandry tany dia mitovy amin'ny tany Atsimo ihany fa izay moa zany ohatrany hoe tsy dia tena nisy mpanara-baovao loatra ny tany fa zava-misy daholo zany fa ny zavatra tsapa zao dia efa manomboka matsapa tena ireo mpanao asa ratsy zetra hoe fotoana ngamba zao ny lavona lefona. Azo eritreretina koa ve fa mety ho hisy ireo jiolahy mpandroba sy mpamakitrano ilavolefona? Andarao mahita tsara fa mbola bien équipé noho izahay izy indraindray na ny fitaovana hoentiny miady na ny fomba fanaony ka amiko aloha ohatrany sarotra ihany ny inoko raha ty andrenivohitra nisy hoe jiolahy iovafona ilavolefona zany satria izahay dia tsy mamela mahazo aloha fa raha zay aza ny mahazo dia hitanareo ngamba reny amin'ny hainao manjery rehetra reny na izy lavy ny balanay na izy azonay dia any amin'ny fonja ekena mihitsy fa ny fonja amin'izao fotoana zao raha ny fotodrafitrasa tena tsy mahazaka tsony efa mihoatra ny tokony izy ny any amin'ny fonja ka zay moa natonga le anisan'ny politika anankiray hoe atao aiza daholo moa raha reo le hoe fa misy anarivonarivon'ireo no ho ampidirina fotsiny nefa tadidio ihany koa fa mbola misy ny droit de l'homme. Mitohy raha ny voalazany ity farany ny fanadihadiana mikasika ireo fitaovam-piadiana izay miparitaka. Tadidio tsara fa ny basy miparitaka amin'izao fotoana zao ne tsy voa izao hoe nanomboka izy io fa tany tena netomboana izy io dia tany amin'ny tadidio tsara fa événement firy sy tetontsika fa ny tena naporongatra azy indrindra dia tamin'ny 2002 ny nakaty teo ny 2002 tsy tafaverina nandeha ny 2009 tsy tafaverina zao zany ny fanjakana misy no hiezaka mamerina an'izy ireny ary efa hitanareo ngamba fa be dia be ihany nefa tafaverina saingy mbola betsaka ihany koa ny mbola any ampelantanan'izy ireny satria tamin'ireny fotoana reny dia samy mitondra ny anazy nandeha tany na ny milisy io na ny ngamba samy nalala tsika fa nisy na ny tompona andraikitra ny filaminana somary nitsoka niaraka amin'izy ireny manontany eny hoe atraiza ny ankety mikasika izay tena mbola mandeha foana ny fanadihadianan'izy ireny. Miezaka hatrany ireo tompona andraikitra isa-tsokajiny raha ny voalazana mba hitandro ny filaminana ary hiaro ny vahoaka sy ny fananany.